Iray amin'ireo hevitro fototra androany hoe tokony hajantsika ny fanaovana ny mety ho fakana tambiny fa manao ny mety satria izay no mety marina. Ny tiako ataon'ny olona dia ny anao ny tokony atao. Za zany miresaka izay amponareo ao manaiky. Anao ny tokony atao satria izany no izy eny fa na dia tsy mahazo valiny azy ianao. Misaotra tompony amin'ny teny androany. Hitako fa tena teny maliny zany ka tena matoky anao any amin'izay tena ositra manokana amin'izany teny zany ary mba aholiana daholo anie ny rehetra ary ny fahavalo anie tsy anam-pahefanao amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zao, nanomboka ndresaka sika malialina ny amin'ny fotoana sy ny fomba izay nanomezana antsika rehetra an'izany. Ny olona sasany miaina ela kokoa noho ny hafa fa raha mbola eto sika sa manana 420 isan'andro, 7 andro herinandro iray. Fa na zany aza ny olona sasany mahavita zava-dehibe amin'ny fiainana noho ny olona sasany izay saika tsy mahavita ninina akory. Ary sika samy sahirana. Nanaovako izao le batry hoe sahirana omaly, azonareo ve sahirana ataontsika tahaka ny batry zany veantsika hoe fialatsiny fahasahirana antsika. Mba tsy hanao ireo zavatra izay tokony ataontsika. Ka ndresaka malialina mikasika ny fomba niantson'Andriamanitra antsika tsy ho sahirana zany. Fa niantso antsika mba hamoa izy. Ary Andriamanitra tsy hoe miantso antsika fotsiny hamokatra amin'ny fotoana mora sy tsara, fa miantso antsika indrindra koa izy mba hamoa amin'ny fotoana mafy sy sarotra. Anio soratra masina anareo rehefa avy eo ny amin'izay olona mifototra amin'ny toerana tsara dia eo amin'ny Kristy zany sy ny fitiavany. Dia afaka mitoy mamovona amin'ny fotoanan'ny hainandro aza. Zany ndika hoe afaka manana taona feno korotana ianao. Olana foana, olana ray alohan'ny olana ray, mandritry ny taona, ary raha mifototra tsara amin'ny toerana izy eo amin'Andriamanitra ianao dia mbola afaka mitoy mamono vokatry ny fanahy. Dia ho fitahiana ho an'ny olona koa ao anatin'izany rehetra zany. Tahaka antsika ilay misaina hoe ny mahasahirana, dia fialatsiny tsy hanaovan'ireo zavatra izay haintsika fa tokony ataontsika. Isika koa mihevitra hoe fialatsiny ny hoe za manana olana dia izay no maharatsy toetra tsy tsara. Na mandeha amin'ny vokatry ny fanahy na mity olona na manomena mankany am-piangonana na mianatra ny teny na reny karazan-javatra hafa reny. Fa ilaza zavatra aminareo raha tsy manao ny tokony atao amin'ny fotoan-tsarotro sika, mety tsy mba hanao ny tokony atao amin'ny fotoana mety zany. Ka androany dia teresaka aminareo mikasika ny fanaovana ny tokony atao eny foana. Fa tsy mba misy fotoana tsy mety hanaovana ny tokony atao zany. Afaka veniko indray ve tsy misy fotoana hoe tsy mety hanaovana ny tokony atao na hoe misy fotoana tena mety be hanaovana ny tsy tokony atao zany. Mety zay angamba no azontsika koa. Tsy misy fotoana tena hoe mety be hanaovana ny tsy tokony atao zany. Zao raha tsy malaly sika ka tsy mahay manavaka ny mety sy ny tsy mety efa tantara hafa zany. Andriamanitra iaraka hiasa amintsika dia hampianatra antsika. Fa mila patsivoko anareo androany fa rehefa mandreny marina ianao dia lasa tompona andraikitra ny amin'izay renao. Ka raha tsy tiarana andraikitra tsony ianao zany, re olona aza miverina tsony raha riva dia aza miverina koa rapitso. Izay aloha tsy hamelanao hiala eto izao fa aza misahirana miverina tsony satria tena andre karazan-javatra manakorotana kely ianao tsara, fandaminam-piainana kely ary tena isaina ianao hoe jereo ny sasany taminareo so nahita aloha hoe nareo tena anao fanamboarana kely ny amin'ny fiainanareo raha tena olona mamokatra arak'izay ilain'Andriamanitra anareo nareo. Zao ny olona sasany zao tena mirory momba zany fa ndeha hody ihany izy ianao zany fa mbola betsaka koa ireo tsy mivaky lolo loatra amin'izany fiovany zany ary tena mahitsy tsara teny aminareo. Fa raha Andriamanitra no mandresy lanitra anareo amin'ny alalan'izay lazaiko ka manana fahantakarana tsara nareo, fa Andriamanitra no mangataka anareo hanao zavatra ka mbola misisika ny tsy hanaovana izany ihany nareo, dia Andriamanitra mihitsy no voatery manomana ny vokatra izany. Dia azafaly amin'izany ary. Fa ataony koa zany satria tiany sika. Ataony zany satria tiany sika. Firy aminareo zao no tiany hoe ny zanakao tena miaino anao, hoe manao izay
asainao atao izy mifanaraka amin'izay teneninareo. Tsy tianao ve zany hoe afaka mandeha anao de milaza hoe zao eno ary zay lazainy mama zao mitady anao blablabla de tsy tiako nareo anao dadada fa mety hiteny izy hoe azoko zany tsisy olana za miaraka aminareo foana ry dada sy mama haiko fa endrinareo haiko fa ty ahy ianao fa zany daholo fa firy aminareo koa no mahita fa raha miteny ny zanakao matetika ianao ka tsy mbola manao zany ihany izy de mila mijery zay zava-mitrangy amin'ny fiainana ianao zany. Marina edy hitanareo ampahitsiana mandratra anao mihoatra ny any aminy koa zany fa mbola sazo ako koa ny mibediny zanak'iray volana mihoatra ny any amin'izy ireo satria aleoko koa raha zareo tsy tratra an'izany de mba mahafinaritra ny ao an-trano. Amen. Ka mila jantsika amin'izay le hoe manao ny tokony atao rehefa misy olona mijery. Mariny adiny firy zao laninao milalao internet ampiasana rehefa tsy misy olona mijery. Aza kristiana mpangalatra zany hoa. Ataovy amin'ny hafa aloha zay mba tianao atao amin'ny tenanao raha toa ka anao zany orinasa zany ahoana ny tianao mba ho ataon'ny olona. Zao tsy haiko aloha zany fa hitako fa tsy zany aloha ny tiako ataony ka tsy anao zany koa fa mila manomboka manao ny tokony atao sika satria Andriamanitra mijery foana. Hitako fa ny zavatra dintsika de hoe Andriamanitra anie mijery foana izy eny rehetra eny foana ka afaka miaina mafaly ny olona satria raha manao zany de anao zavatra ray foana rehefa mijery izy ireo de zavatra hafa koa rehefa tsy mijery izy. Mariny za tsy tia ho karazan'olona zay manao ny tokony atao rehefa ilaina fotsiny hoe satria sao de tafido za raha tsy manao zany. Za tia ho mpanao ny fahamarinana foana satria efa natao marina tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano Kristy ka manana fahamarinana ao anatintsika sika ary mila ahodintsika zany ao anaty ao de mba hanomboka anaraka zay tena ampotsika marina sika anaovan'izany. Hitanareo mialohan'ny andraisanao ny Kristy afaka manao zavatra dalamaro ianao ary tsy de mampaninanao loatra zany. Ianao zany tsy natsiaro ratsy raha nifosa ola taloha tsy nanina ianao afaka nitondra fitaovam-piasana nody ianao de nanafiny zany tao amin'ny fasitsakafinao nitondra azy nody tsy nampanina zany izy koa nge tsy tena mamay karamatsarany de rena tompo fa mitondra zany mody marina efa manao zavatra maro sika ianao zany hoe manambady nefa mbola miaraka amin'olo kafa koa fa tsy mampanina loatra zany fa ila zavatra aminareo ianao zany rehefa tena voavonjy maro. Re olona ianao tsy anao zany zavatra antsony de tsy anina koa ianao mety anao zany ihany anao fa tsy mety aminao zany fa mila mianatra mitandrina kokoa ny amin'ny fanelingelena ny sika satria zany ange saika Andriamanitra miantso atsika zany hoe manana fiainana tsara kokoa ho anao manana planina tsara kokoa ho anao manana betsaka ho anao manana fihedanana betsaka fa manana afaliana be aza miaina amin'ny fieritreretana asaina amin'ny fanamelohan-teneny foana. Amen. Andriamanitra mpamindra fo ary miantry izy ary mampisotra fa tsy misy fetrany famelany eloka fa zay rehetra de no kely zay rehetra tena tian'i Jesosy marina. Ianao zany tsy hiaina tahaka zany. Ianao zany tena hanapa-kevitra hianatra ny fomba hanaovana ny tokony atao tsy hoe satria ianao azo zavatra hafa avy amin'Andriamanitra raha manao ny tokony atao fa satria zany ny tena izy. Raha amin'ireo hevitra fototra androany hoe tokony ajantsika ny fanaovana ny mety ho fakana tambiny fa manao ny mety satria izay ny mety marina. Ny tiako ataon'ny olona de ny anao ny tokony atao. Za zany miresaka izay amponareo ao manaiky anao ny tokony atao satria izany no izy eny fa na tsy mahazo valiny azy ianao. Ilaza tantara aminareo hanampy anareo atakatra zany. Amin'Andriamanitra ny antso ampianatra baiboly voalohany nananasa feno sy andraikitra maro ary tena nandalo fotoan-tsarotra nitady fotoana ianarana zany. Hitanareo Andriamanitra ny antso amelohan'ny fahalalako zavatra tsy de haiko loatra hoe
nahoana izy nanao zany fa an'Andriamanitra zany ny fidy zay ho ampiasainy fa tena tsisy antony tokony ezahako ampianatra zany raha tsy efa nianatra taloha fa tena nila fotoana maro ianarana na tsy ary tena nisy antso marina tamin'ny fiainako ary hoe indray andro any dia hanao zao zavatra ataoko aketra izao fa tsy haiko hoe nanina nino an'izany fa Andriamanitra nanome hafanomezana finoana za aloha tsy tena olona tsara tsy nihevitra ny tenako anao zany fa rehefa Andriamanitra no manao zavatra ao am-ponao ao afaka manana zodim-posy fitiavana ianao zay mihoatra ny efa mahazatra mihitsy ka na tsy aloan'Andriamanitra nitady hiala tamin'ny asako ndiko zany hoe tsy de anambolan-doavana ny fakturana isam-bolana zany zay da evy nananasa tsara fa za koa nampidi-bola tahaka azy ihany koa fa ny revenu anay zany de voazara roa ka tamin'ny voalohany tsy niala tamin'ny asako aloha fa nanao asa tapatapany zay tony ampime rehefa mitodika azy zao impiry moa sika tsy manana fankatoavana fa manao sorony sika noheveriko hoe manao sorona ny asako feno de mahazo asa tapany zay nahatonga tamin'ny toerana zay mbola nafahako mikarakara ny tenako ihany aloha sika matoky an'Andriamanitra fa malala sika manaplana fiandry ihany sao de tsy manampy atsika tapika eo ny tompo mba marina efa ho an'olona zany hitanareo za zany tsy manao zay anaovanareo zay nataoko ianao aza mety tsy tianao tahaka zany mihitsy raha tsy tena efa mananantoka tsara fa zany mitarian'Andriamanitra anao ataonao ka de voaroka tamin'le asa tapa nataoko zany hoe marina tsy makarazan'olona voaroka amin'ny asa zany fa tena tahaka n'Andriamanitra miteny hoe tsy mety zany zao zany manana zay ataonao tiako mahaino am'izay ianao zao ka za zany tena niororo satria izay nitady $7 ambony isam-bolana nandoavana ny fakturanay ary tsy mba resaka fanamboarana zany na koa ny akanjo vidinana zavatra ilaina hafa ka nandritra ny 9 taona tsy eninandro tsy enina minitra tsy enim-bolana fa 9 taona avy nanao sorona be tamin'izay nesako taloha teny kely noho ny taloha no azonay ary tena tsy azoko zany taloha azonareo rehefa manao ny tokony atao ianao kanefa tsy manazay valiny tadavinao avy hatrany marina zany fa tena anana fotoana tsara sika androany marina rehefa manao ny tokony atao ianao nefa tsy mahazo ny valiny tadavinao ny akamaroan'ny olona tsy maharitra am'izany fa ho ataony kely ihany zany de avy eo izy isaina hoe tena hitako tao tsy mety zany ka mila mandresy zany fomba fisainy zany sika hoe manao ny tokony atao azon-javatra hoe za azo zavatra avy amin'Andriamanitra avy amin'ny fitondrantenako zany miaina ambany lalàna ny toetrako no azoko zavatra avy amin'Andriamanitra fahasoavana tena mifanohatra tanteraka am'izany fa tsy manohatra ny ezaka zany ny ezaka tarian'ny fanahy masina fa mifanohatra amin'ny fiasana zany raha zay ezako tsy mandohina amiko Andriamanitra Andriamanitra tsy hoe mandoho trosa amiko na zavatra aminao satria hoe mivavaka isa-maraina ianao satria hoe ianao mamaky baiboly taona ray satria hoe mpanao ampahafolony ianao satria hoe manampy bebe antitra miampita arabe ny baiboly milaza fa manao ny tokony atao sika rehefa manao reny zavatra reny ka tsy manana trosa amiko Andriamanitra ary mila manao ny tokony atao koa satria tiako loatra izy ny am'izay nataondrehitra ho arak'izany de mitohy manao zay tokony atao raha mbola miaina koa de hideran'Andriamanitra am'izany de manantena fa azo vokatra tsara nefa na tsy zany aza de jereo kely zao ny zavatra zay tian'Andriamanitra ampilazaina aminareo sika tsy tompona andraikitra am'izay vokatra Andriamanitra ny tompona andraikitra amin'ny vokatra fa ny ananako andraikitra sy anananareo andraikitra de manao ny tokony atao ny mitohy de manao ny tokony atao foana zao za zany nandao ny asako de teo amin'ny 9 taona teo zany hoe za zany tena nanana fivarotam-pinoana mihitsy zany hoe rehefa mila kiraro ny zanako de afaka nazo zany tany amin'ny $2 tany de mivoaka miaraka amin'ny kiraro de hitanareo tena tsara ho azy zany satria nahita an'Andriamanitra nanome ahy tamin'ny kely fomba kely ary mahitsy koa zany zao de isan'ny taona enina mafy tamin'ny fiainako fa isan'ny taona tena nafaly indrindra ihany koa hoe ianao fa maninona zao zany hoe nafaly be koa satria tena niankina tanteraka tamin'Andriamanitra ka na de nampatahotra tamin'ny nofoko azy zany tena nanampy be ahy mihitsy ara-panahy
ary tena mila nino an'Andriamanitra na amin'ny zavatra kely zay toy ny manahirana no mangataka azy satria za zany tamin'io tena madama zara fa izy vola natambatambatra ary nivavaka amin'Andriamanitra ny miavy 20 miaraka tahaka ny hoe zavatra kely toy ny mihevitra hoe adalana no manao an'izany fa rehefa misy olona mandona ambaravarana ka manao hoe manantena fa mba tsy ataony hoe adala fa nasian'Andriamanitra ny menao 20 azy ao tena nivanaka hoe hitanareo zao azo afaka mividy vilia zay tiako fa zany fotoany zany na nampiaritra ny fianarana fatokina an'Andriamanitra jereo afaka mijoro tsika milaza hoe matoky Andriamanitra de ndrehetra samy anao tena matoky izy fa hitanareo zao mandra-panandramanao zany fatokina Andriamanitra zany ary tsy hanandrana nininina avy amin'Andriamanitra zany sika raha tsy mitady azy aloha ka tazon'Andriamanitra amin'ny toerana zay tadavana azy sika de ila mianatra ny fomba fitiavana izany zao nandritra zany fotoana zany tena nandre karazana fitahina maro zay nanana ny olona de zao nanana rahalahy sy ny vadiny tonga de tena nanana betsaka noho izay ara-bola mihitsy ary efa tonga zareo de hitanareo tena eniko daholo zay nataony zareo hitanareo fa tena sarotra be tamiko ny tsy ho voakasika rehefa tonga mamangy anay zareo ary betsaka ny olona zay voata de hitanareo niezaka mba ho falo andro zareo fa azonareo la tiako lazaina tena sarotra rehefa tena sahirany ianao nefa ny olona rehetra tena voata ka tonga ny pasterako indray andro ary nivoaka nanao fitenenana izy de tsy mbola tonga tamin'izany fotoana zany aloha za zany efa te hivoaka sy ny oatra zany efa za mbola nanao lay fampianarana baiboly ihany ary tonga tao izy indray andro de nanao taritra be tao ny amin'ny fanaritra zay azony tany de hoe tena nanome hony ny olona de hoe nisy olona roa hony te hiara-iasa aminy amin'izany asa fanompony zany de vonany misam-bolana mihitsy hony reo de tapaka teo izy nijery de hoy izy hoe tsy manina ve aloha ny tenenako anao zany satria zay tena sahirana be de hoy hoe zany de ray ny tompo tena faly aminareo mihitsy nefa nandainga hitanareo niezaka ny mba ho faly fa rehefa lasa izy de lasa tsy lany teo am'fandrinany zanako vavy de nitomany de tena nitomany mafy mihitsy nitomany mafy de nitomany avy eo nandray fanapaha-kevitra sy fanambarana hoe Andriamanitra za anao ampahafolony sy fanatitra mandra-piverinao akay ety fa na de tsy mahita vokatra mihitsy aza mbola anao zany foana de afaka milaza zavatra aminareo ve nanomboka niova ny zavatra rehetra taorin'izay rehefa fantatry ny devoly zany de anomboka ikorotany amin'ny fiainatsika izy fa zao kosa miaramiko anie androany rehefa iny devoly fa manomboka milamina ny zavatra eo amin'ny fiainatsika ka tena tsy manova ny faneketsika ny amin'ny fahamarinana ny amin'ny anaovana ny tokony atao de andeha anadala olo-kafa izy zao nioka 20 de ny faharoa sy fahatelo fa tsy misy nafenina zay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra ko na inona teneninareo ao amin'ny maizina de oreo amin'ny mazava ary zay pitsihanareo mangingina ao amin'ny efitrano de hotoriana eo amin'ny tampotrano de hitanareo zao fa mila mametraka zany betsaka tamin'ny olona zay vao azony zany fa ny mariny zany dika hoe tsy afaka manao zavatra diso any amin'ny afiny ianao de hoe tsisy olo ahalala ka zao ny tena fodotra zany tsy mahafina ninininy tsika fa tsy mahafina inona amin'Andriamanitra zany sika mety afaka manafina amin'olona zany ianao fa ho hitany ihany ny vokatra zany eo amin'ny fiainanao mety tsy hainy akory azy hoe inony zany fa ho hitany eny ny vokany fa Andriamanitra mahalala hain-daholo zany hitany daholo ny toerana rehetra amin'ny hery rehetra ary afaka manapa-kevitra androany hoe Andriamanitra mahita ny zava-drehetra haiko fa mety manitikidika anao amin'ny sezanao eo fa tena nanampy abe zany hoe Andriamanitra mahita ny zava-drehetra ary mila manome voninahitra azy amin'ny tsy ainako izay everin'ny olona na hoe ny olona zay ny olona na hoe anairana olona fa mila manao fanambarana atao am-poko mba anao zay tokony ataoko foana sy ny alalako hoe tsy nisy fotoana zany mihitsy na nekena anaovana ny tsy tokony atao zany ary atao ho an'Andriamanitra zany de ho azy rery ihany sy hoe azona zavatra amin'Andriamanitra fa hoe satria za raiki-pity amin'Andriamanitra
afaka lefa komodinareo dia ampiverenanareo tsy zany amovotsy feny tsara fa leo atombokeo fandao zany lay karazan'olona hoe faly rehefa milamina ny tranga misy de tsy faly rehefa tsy milamina ny tranga misy eo afaka manomboka ve sika afaka mianatra miatrika zay zava-mitranga rehetra ve sika amin'ny toetra tsara tsy voovako zany fa tena tesitra tsy fa milazanareo zao tena magaga ny olona anaovantsika adalàna sy ny fifezatsika tapoko zany amin'ny olona sasany koa marina ianao zao tena ao anatin'ilay fihetsihana-dala be ao an-tranonao iny mihitsy de mikikiky mitabataba minaonaona sy menimena mivatonao sy zanakao fa raha mampaneno sorere tapoko aminareo teny am'teny anareo fa tena anao fanivanaingany ianao ao andohanao ao way Joyce ao de raina ny tompo wow zany zao ka tombontsoa zao hitanareo zao Jesosy inge fa teo e aza taitra loatra satria misy reo olona sasany zay iseho tampoka zay tianao tairina Jesosy nay fa intsy hita maso ao aminareo ao foana Jeremia 17:9 tsy haiko aloha na tianareo zany fampianarana zany na tsy fa zany fomba tokony aizako amoana azy hitako zao reo olona zay tsy vonina hiaraka amin'Andriamanitra fa tsy ho avy ka dao jerena le Jeremia 17:10 teo hotahina zay olona matoky any Jehova de izay manana any Jehova ho tokony fa toy ny azo ambolena eo amoron'ny rano izy izay mamaky eo anilan'ny rano mandeha ka tsy atahotra na de avy aza ny ainin'andro sady ho maitso ny raviny ka tsy anay izy na de miantona azy ny andro fa tsy hitsahatra ny famoazany ore olona zany zao ka soratra masina tsara ka inona ary inona ny fotoratsika mila miresaka momby zany sika jereo raha ny fatokiko zany mifotra amin'ny fitiavan'Andriamanitra zany de tsy mila latsaky zany rehefa misy olona tsy manaiky zay zavatra ataoko zany tsy midika hoe tsy mila manaiky zay mba fanekena zany fa hoe afaka mandeha tsy misy zany afaka manao tsy amin'olona de eny amin'Andriamanitra na de tsy asaindry zareo amin'ny fetintsony aza satria za tsy mifototra na miankina amindry zareo fa tsy ry zareo ny loha raniko amen ka afaka mandroso foana aho amin'Andriamanitra raha ny olona hafa miteny hoe zao fa raha teo tonga olona zay tiany Jesosy ianao zany hoe manina ny Jesosy no izy ary hitanao raha tena ty fototra be tahaka an'izany ianao tena tsy ho tafaraka tsony amin'ny gropinay ianao zany de hitako fa miala amin'ny gropy aho zany fa hitanareo zao manana ny gropiko manokana ndray zanaka ary fanamasina nanapaka zany a fotoana ela lasy zay de nareo koa zao ndao sainina kely zany mora tezitra kely sika rehefa tsy mifanaraka am'izay tytsika ny zava-misy tsy tena mora tezitra kely ve sika de rehefa zany afrina ny olantsika mba angatsiahana am'izany rehefa manana fifandirana amin'olona sika afrina ny ilaina mba hahatonga anao voalohany teny hoe mifona fa mba sainy kely nge zany amen ohatrany ahoana re ny fetra ny famarinako natraiza ny fetra ny fiazonako teny fa na de sarotra azy zany sa za manana fahazarana am'teny olona hoe anao zavatra ka rehefa mahatsiaro tsy te anao zany ndray tonga de tsy manao ny fanahina zao tena fandanim-potoana zany ianao miresaka zavatra izay mandany fotoana fanahiny zany mety efa nandrianteny ty nareo hoe tahaka ny mamaky eo am'seza vato ray andro zany ary tena manahirana anao zany nefa tsy makaiza ary matetika milanja seza vato ety am'pilipitra miaraka amiko de afaka mamaka de mamaka de mamaka de mamaka de afaka mandavakeo hatramin'ny rapitsy fa mbola eo amin'ny aingako eo foana ihany
zany no ataon'ny fanahina fa tsisy ilanan'izany tsy mamany olana zany aza mandany fotoana amin'ny fanahiny zany